Ty mba misy conseil kely nomeko anareo mitondra ankehitriny ary anareo mieritreritra hitondra koa. Zao en politique, la mité n'existe pas. Nareo raha mijery ny retanareo le tantara na super-héros na rôle ozintsika. Lucky Luke, Batman, Superman, tous les super-héros zay hitatsika reny inona ny point commun itovizan'izy rehetrarehetra raha mahatsikaritra nareo héros solitaire. Hitanao zao rehefa tapitra ny dessin animé ny Lucky Luke dia mody rery izy quelque part any amin'ny tsisy mahita. Les lignes directrices anatin'ilay zany dia hoe mba ahafahanao miassurer ny sécurité anao sy ahatonga anao tafavoaka amin'izay zavatra tianao atao dia aza adino fa na hatramin'izay akaiky anao indrindra dia mampiahiahy. Conseil ty satria ny olona izay tafaradalana nareo ao anatina fiaraha-mitantana fiaraha-mitondra tsy mitovy ny motivation. Ao zany ny mandeha par principe fa iny principe anao iny hitan'ny olona manodidina anao hoe hiabotiry iny dia manatona anao le mpitarika eo ireo olona reo satria izy manana ny fikendrena anankiray. Donc zany tsy maintsy ataonao ao andohanao hoe ny akabeazan'ireto olona reto dia opportuniste. Hoe aiza misy porte de sortie faran'izay aingana, aiza misy opportunité faran'izay aingana. Ary io tsy amin'ny resaka politika ihany fa amin'ny fiainana andavanandro rehetra mihitsy mila tadidinareo foana zay. Misy ny opportuniste fa tena azo isana amin'ny ratsan-tanana raha isy ny olona mipartager an'ilay principe anao. Zay zany mahatonga amin'ny teny hoe conseil d'aminy ho anareo mpitondra sy ho anareo zay mieritreritra hitondra hoe ny amitié en politique dia tsisy satria ianao matoa mbola tazomina ao anatina mouvance na ao anatina coalition na ao anatina fiarahana dia soit ianao misy zavatra ilaina any aminao dia gardeny ianao, tazomina eny ianao soit ianao atahorana dia tazomina eo akaiky mba ahafahana micontrôler anao sy mifehanao zany dia tsy azo apetraka lavitra fa teo akaiky. Fa le jour ianao tsy atahorana intsony ary le jour ianao tsy hisy ilavana anao intsony dia ho hitanao amin'izay ny tena fandehana. Zay zany ny zavatra ampitaiko zay hoe raha mijery ny passé sy ny histoire ny politika malagasy tsika mijery an'ireny hoe ianareo nanao hoe collectif des candidats reny 73 députés reny dia tamin'ireny dia efa nomé anareo. Ny tena tamin'izany fotoana zany hoe inona ty coalition suédoise ty tsisy nahazo ny dikan'ilay coalition suédoise vana ianareo 73 candidats députés dia ny résultat iny nandeha regny collectif de 11 dia zao hoe opposition d'opportunité hoa io d'opportuniste iny izy iny samy tsoka tsiray ka zay manomana fifidianana zay atoko manamay zay zanay zay zao fa zao zay zany hoe tsy nisy principe atao fa opportuniste daholo izy rehetra atao. Ka za mitodika amintsika voaka malagasy na iny mouvement Gen Z iny azy dia opportunité fotsiny ho an'ny politicien mba hatongavany amin'ny objectifany fa tsy mipartager ny conviction tolona arapetrako ny fanontaniana androany
le hoe tolona mba omeo ao le fa mamaritan'le tolona hoe inona le tolona le galina koa vague flou ny farafa tsara ny vita ao anatin'le hoe définition tolona de galina fahalalana ny andro rajoelona era vatomanga et consort kanefa sansarety pala fanalana an'ireo olona reo mba amin'inona tsy mazava tsy principe fa opportun hoe ty occasion anankiray indray hoe misy an'ity mouvement ty dia andao tsika anararoatra an'io dia mipoitra eny am'izay ary io teniko foana rehefa mitoriteny hoe le temps est l'allié favorable de Dieu ny fotoana hanapirofo ny marina rehetra tonga am'le fiteny zatovy ho asehon'ny karatra eny foana tadidio ty teniko ty ho hitanareo eo le izy zay le mahatonga miteny hoe tolona ve le teo moi personnellement je ne crois pas non opportunité fotsiny fa ny vrai tolona c'est pas ça ce n'est pas ça sotratsika rehetra za manitikitrika hoe aza sambotriny zay aza manao valifaty am'ray aza manao nino fampetsatsary de ataovy ohatran'le fiasanareo hatrano zay ihany fiasanareo amin'ny eo anteny mairim-pirenena io merci monsieur merci président fa ny akoatran'izay de hitan'olona ny valinareo de reny nanaovan'le député tany aninona an'le député niongany zao hoe ny vavanao tenge le tenginokina mbola iverinanao namana ngeny tsy asindratsy mbola iverenany maninona ka nomena asiny zany député zany ka tapanao fa mbola ao ihany ianao satria nidefasana anareo rehetrarehetra tamin'io fitondrana aniongan'io any ty nampanaovina député da wala tsy maintsy nilaniny ny antony mba hoe erovana anareo rehefa tsy ao fitondrana tsony ino sa zay natonga mbola miverina teo hoe atao tsakara otoe aza manatena an'izany de nitenele filohan'ny anteny meka-pirenena am'izao fotoana koa zay izy tsy vitankindrandranandrano ka sody koa manao an'le teto hoe makatsy makaroa rehefa meloka de meloka rehefa nisy mifadisony de va ao ihany mizoany fa tsy eo mody manao hoe samitsika havana taloha ihany satria zao da tsy mba havana de aveo lasa havana tam'zay monsieur le député de ny ako zany miteneniko zay tsy mila frantsay miaka miasa amin'ny frantsay za zay anisa miteneny zany ary zay aky mbola matezitra mbola mandeha le concours na gendarme mba minangatara mity aloha tsy isony concours reny fa leo avy fitorana vaovao ao manao an'izy ny antony tena leo andenina manila aiza daholo zao fitsakana andreny reny gendarme nanao tsy mety reny sa reny lehibe tsy maintsy akitao zay sitapony za zay de miteneny le zava-misy fa tena mankalehibe ka miteneny typositisy zay ekipany aza mieritritra hoe zay aka hiasa amin'ny frantsay na russie na ino tsy anjakanareo zany andreo an'izay président tonga vaovao eo no manao hoe hiaka hiasa amin'ny any na hiaka hiasa amin'ny any na hiataka amin'ny any fa tsy tonga de dedadedaka zay zany hiaka miasa amin'ny russie de zao vaolana omeny korsy nareo tsy mbola lanim-bahoaka daholo ary tsy manana fahefana hitaky vahoaka hoaty na roa fa leo ataovy ny fifidianana rehefa misy olona lanim-bahoaka eo manao propaganda manao fampanantenana ny vahoaka ka lany de anjaka ny vahoaka am'izay manery azy hoe aringa ny tetena hitondrananay fa tsy ety de anjaka ny manongana anazy eo 13 mai ndraiky rehefa tsy matateraka amin'ny fampanantenana ny vahoaka voakotsika tsy hiditra lalina loatra am'le fanjakana afa hoe miala sahirana de hoetany amin'ny fifidianana ny vahoaka ny akoatran'izay ho an'izay filolany eo